misy zavatra anankiroa satria naseho ny mpikirakira ny serasera teto anivon'ny présidence tokoa mahakasika an'izay fanambarana nataon'ny colonel Pernas izay raha tsy diso tsy eto Madagasikara izy fa no ny antony tsy fantatra dia rehefa natao enquête ohatrany hoe lasa tafatsoka any ivelany zay zany no information azoko fa ny zavatra tao anatiny iny moa ny enquête no midéterminer manamarina ny zavatra zay nanenjehana sy anamelohana an'ilay colonel zany. Ny zavatra ny attirer ny attention tao fotsiny nany hoe nisarika tao anatin'le zavatra nolazaina sy nangatany tamy dia ny hoe mahakasika ny vadiny hoe raha le fanambarana nataony fa mbola tsy mbola tsy nanamarina an'io moa za hoe migadra ny vadiny ankehitriny zay le fanambarana nataony. Amiko manokana raha misy eloka ataon'ny ray mpianakaviana anankiray dia tsy tokony izy fiatraikany na ho kitikitihana amin'izany ny vady aman-janany. Io zany tena afatra io mba teneniko na mpanao politika na ho an'ny olona rehetrarehetra rehefa ny olona tsy mitovy hevitra na za ohatra mety misy mankala tsy tia mety misy mankasitraka ana fa aza kitikitihana mivady aman-janako tsy fomba fanao zany ary tsy mety. Dia eto zany raha ohatra ka tena migadra marina le vadiny io tsy fantatro mbola tsy ny amariniko dia eto milaza amin'ny tompon'andraikitra rehetra zay avoasahana ao anatin'izay resaka zay avotsory lay vadiny colonel io fa tsy mety ny hoe resaka tsisy idirana no andeha androminana ny vadiny raha ary ataoko hoe tsy mety ary na amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny rehetra tsy tokony ho atao mihitsy ny fanafangaroana amin'izany zavatra toy izany.